Disadisa-mpianakaviana mody no saromina atamin'ny vakitrano ny famonoana olona ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampiatrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny disadisa-piarahamonina izay nosaromana tamina vakitrano no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Raha ambohy malaza velona hiasy ny FMGA fa aiza marina no misy any feno hasina. Velona hiasy ny amin'ny momba ilay tompona anniversaire teny ambohy malaza ny fianakavian'ireo ny hiaramboina. Tsy misy vaovao marim-pototra ho izy ireo mba ahafantarana mazava hoe eny an-tanimorora sa eny manjakandriana ifeno hasina. Mangataka ny fanafianganana ny raha rampitsarana izy ireo no sady manao antsoavo ny amin'ny mba hanaovana ny evaza ireo roa ambiny izay mbola tavela ao Madagasikara ao. Tafatsangana ara-dalàna tamin'iny andro ny omaly iny moa ny fikambanany impiaro ny zon'ireo ny hiaramboina teny ambohy malaza teny na FMGNA ka dia miandry araka izany irety fianakavian'ny hiaramboina ireto ny amin'izay hanafianganana ny raharaha izay sy ny amin'ny vaovao mahakasika an'ilay tompona anniversaire feno hasina izay ary aiza marina no tena misy azy amin'izao fotoana izao. Loza famovizana teny Soamiandalana lalam-pirenena fahatelo iny namoy ny ainy ilay zazavavy kely sy ny reniny matitra drano zazavavy kely iray vao roa taona sy tapany tamin'ilay loza famovizana teny amin'ny lalam-pirenena fahatelo teo Soamiandalana commune Ambohidrabiby tamin'iny andro ny afaka omaly tolakandro iny. Ny rainy kosa maty teny andalana hiazon'ny hôpitaly, ny reniny izay velona mbola tsaboina ao amin'ny HGRA. Voalaza fa nandeha mafy ilay fiaravaventy avy any Ankazondandy hiazo an'Antananarivo ary nisongona fiara maro teny andalana teny. Sendra Starexa nijanona teo an-tsisin-dalana tamin'ny havanana io camion io. Tsy tafaverina ny familiana rehefa niala ilay Starexa ka voa ilay moto izay nentin'izy telo mianaka saika hianavaratra avy eo nifatratra tamin'ny andrin-jiro ny jirama. Voatazana natao famotorana ny mpamily izay 30 taona. Ity farany izay voalaza fa efa nahafaty olona ihany koa tamin'ny 2024 teny amin'ny lalam-pirenena faharoa iny teo Volavia Manjakandriana. Fiara fourgon no noentiny tamin'izany fotoana izany dia izao ndray nahafaty anireto olona izay mianaka ireto. Ny mpandalo sy ireo fokon'olona manodidina no namonjy vonjy haingana nisy ny fiaram-panjakana sendra nandalo ka izay no nitatitra azy telo mianaka tany amin'ny CSRD Anosy Avaratra satria tsy vita tao ny fitsaboana dia noentina tany amin'ny SGRA Indraimo ireo zay niaramboina. Tsy tanany an'ilay rangahy ilay vadiny izay voalaza zay moa dia mbola tsaboina raha ny vaovao farany izay voaray hatrany. Midika izany fa noho ny setrasetra sy ny tsy fitandremana ataon'ny hafa dia lasa mitera-doza sy mampitokizo ho an'ny hafa. Porofony tsy fitandremana izao ity nataony ity ranamana ity satria araky ny voalaza izay moa dia efa nahafaty olona ihany izy talohany izao nahafatesany olona izao ndray ary ao anatin'ireo zany famovizana trano moa izay fahafatesana izay niseho tamin'izay nataony ity ranamana ity izay. Raharaha Benetsy Toliara indray izy no Roland izay voalaza fa andaliny fikambanana mazoto ankeriny. Tsy nalain'ity farany ankeriny izany nefa izy raha ny nambarany zavatra noforonina izany no tereny manam-pahefana hilaza zavatra tsy misy ihany koa izy raha ny fanazavany. Voalaza fa lasa nitsoaka any anaty ala i Roland amin'izao fotoana izao no nitahotra amin'ny fikarohana azy taoriany namoahany ity horonan-tsary ity. Midika izany fa tena mbola mifamafao-tanteraka ny toedra raha any Toliara sy Benetsy any amin'izao ankehitriny izao eo anatrehan'izay resaka bazy Toliara sy ny maro hafa izay hita fa tena lasa niteraka resabe moa izany tato ato zay. Asa raha mba hoviana ihany vao ho tapitra ity disadisa eo amin'ity resaka bazy Toliara any an-toerana ity satria efa lasa mivaky roa mantsy ny mponina any an-toerana any amin'izao ankehitriny izao. Andao amin'izay ho resantsika
ny mahakasika an'ilay disadisam-piarahamonina izay mody ny saromana tamin'ny vakitrano ny famonoan'olona izay nataon'izy ireo. Voasambotra tany Antanety, komina ampanitokana distrikany Ambohitra Atrimo, ireto olon-dratsy izay nanafika tokantrano iray ny 4 Aogositra 2024 lasa teo iny. Fantatra ary fa vehivavy monina ao Antsahafoy, Ambohitra Manjaka no atidohan'ny kotrika izao raha izao ary vehivavy iray ihany koa izay monina ao ampanitokana izay havan'ilay ao Antsahafoy no nanome an'ireto Jolay izay mpamono olona ireto. Disadisa teo amin'ny fianakaviana no nanosika azy ireo hanakarama ny mpikaramanady, hanafika sady hamono olona. Voasambotra avokoa ireo efadahy izay namono sy nanafika sy izy telovavy izay mpaniraka sy niantoka ny mpamono olona ary niantoka ny fanafody gasy izay fampatoriana. Rehefa vita ny famotorana azy rehetra dia hoatolotra ny fitsarana ity raharaha ity. Midika izany fa tena efa ratsy ny fiarahamonina amin'izao ankehitriny izao. Efa vitsy ny olona izay azo itokisana satria na ireo olona izay manodidina anao aza dia mahavita mivadika sy mamono anao raha toa ka misy izay indro kely ny eo amin'ny tsy fanarahanareo na ihany koa ny eo amin'ny tsy fitovizan-kevitra sy ny tadin-dokanga izay ka lasa fahavalonao iny olona izay mety nampinao teo amin'ny fiainana na ihany koa olona izay mety nifanerasera taminao tao anatin'ny fotoana misimisy izay. Ka mitandrema ihany ry zareo ary aleo mailomailo hatrany ny eo anivony izay fiarahamonina izay ary tsy ny olon-drehetra kory no atao itokisana eo amin'izay fiarahamonina izay fa misy ireo izay mody metsara velatsy sy mody minamana aminao nefa dia ny hamotika anao sy ny hanimba anao no tena ao an-tsainy ao. Proof izao ity zavatra nitranga izay ireo teo anivon'ny fiarahamonina ihany no nahavita nanakarama olona izay hamono sy hahafaty aniretsy farany izay mpiarahamonina tamin'izy ireo ihany ary nahavita nanakarama anireto Jolahy izay mpikaramanady mba hamonona olona noho ny disadisa sy noho ny halakobika tsy tiako tare izay no antony izao rehetra izao. Ka tena mampalahelo ny toetsain'ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao ary hita mibaribary fa tena efa mivadika biby ny olombelona ary vitsy ny olona izay tena hoe azo itokisana sy mbola matahotra an'Andriamanitra amin'izao ankehitriny izao. Ary na dia efa miezaka manao aintso zavatra aza ny mpitandro filaminana amin'izay fampandriam-pahalemana izay dia hita fa manano sarotra izany satria toa mihitatra foana izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay tato ato izay ary mihamazovahana foana ireo tambazotra ny mpanao ratsy tato ato izay ao anatin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay ka tena mahatsiaro miaina ao anatin'ny tebotebo ny vahoaka amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisiny izay fandriam-pahalemana zato isan-jato izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabony amin'ny chaîne tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.